Isan'ny antony tena nanasana anao Andriamatoa Fidirana Evson ity resaka hoe loza mpifamoivoizana ity tena ndeha ataontsika hoe lasa sesilany le izy tato ato de lasa mahatonga tahotra indraindray. Ianao ve manana statistika hoe firy isaky ny anona ny loza mpifamoivoizana ho an'ny amin'ny ankapobeny aloha bebetsaka ny tiako tenenina hoe inona ny antony mety mahatonga ny loza mpifamoivoizana io? Voalohany aloha ndao aloha jerentsika ny antony zay ho resahantsika izy de aveo resahantsika mety anampy vahaolana. Ny antony aloha voalohany indrindra ny antony loza mpifamoivoizana de misy ataoko hoe misy karazany telo amiko manokana ty mety hoe tompona raikitra voalohany aloha de ny mpamily ny ara-pamiliana zany de ny ara-teknika de mety ny lalana de faefatra mety hoe ny toetrandro na ny resaka environnement zany tsy fantaritsika fa ny tena resantsika aloha de le resaka mpamily mampalahelo tokoa satria rehefa misy aina foy zay na amin'inona na inona antony de mampalahelo ary tena miondrika mpanajana ho andreo namony ainy ho andreo vokatry ny loza mpifamoivoizana ary za moa tsy manana statistika fa mifantatro fotsiny ary mifampafantarandreo tompona andraikitra am'izany de hoe anisany afatesana olona be indrindra eto Madagasikara ny resaka loza mpifamoivoizana de anisany tena mampalahelo zany zavatra zany na ny amin'ny moto zany na ny fiara fitateram-bahoaka na ny fiara tsotra ary na ny fiara be fitateran'entana ary tratra daholo de tena mampalahelo zany mihoatra lavitra ozy izy zareo mpitandro filaminana zay no ny asandalo no famonoana amin'ny resaka fitaterana ka mampalahelo le izy tena mampalahelo satria raha izao no mitoy de sahirana tsika menakavy de ny antony voalohany zany de resaka mpamily aloha ny mpamily tsy tokony handray zava-pisotro mahamamo zava-mahadomelona amin'ny fotoana zay amiliana raha izay faharoa le comportement an'le mpamily mihitsy na resaka mpamily de na moto zany na fiara atambatra izy anankiroa le comportement le comportement tiako resahana tsotra be le izy indraindray mety vokatry ny hoe tendrom-potsimba namana na hoe ampo ohatra ny hoe te ampiseho tanjakana fiara zay moa averimberiko foana hoe bomba be ty fiarako ty matanjaka be ty mba tena ho fantatry ny olona hoe za mahay na za favori any amin'ny asa-pamiliana tsy ilaina favori zany fa toetra mendrika ny ilaina zany hoe le fitondran-tenanao mihitsy zany mila amboarina tsara amin'ny rehefa tonga mily eo koa ny hoe mandeha ny fiara de manenjika moto de mifaninana ny fiara sy moto de hoentin'ny fo zany zay le comportement tiako resahana zay zany mipamily tokony mahafantatra ny etahan'ny fiara alohan'ny hitondrany fiara faro ny mpamily tokony mahafantatra ny lalana zay ho alehany afantarany tsara hoe mety tsy zato isanjato fa mba fantany hoe danger atsy ohatra zao atsy mba azo atsaina rehefa tsy mahay lalana tokony mandeha amin'ny atoandro kanefa koa na mandeha amin'ny atoandro ary tokony mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao de ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany raha jerena zany ny valopolo isanjato ny loza mpifamoivoizana de avy amin'ny mpamily avokoa de ny roapolo isanjato zaraintsika mety hoe mpanina teknika lalana environnement dikan'izay zany be indrindra zany de vokatra le olana zany de aiza any amin'ny mpamily zany tena olana goavana indrindra zay tsy maintsy tokony andraisana fepetra amin'ny resaka loza mpifamoivoizana mpamily koa tsy voatery hoe ny mandeha ihany fa na mijanona koa rany de tokony mpamily zany mahafantatra hoe ty fiara zay ajanoko eto amin'ny sisin-dalana ity tokony asiako mari-pamantarana ity satria mety isy olona andeha mafy avany de ohatra zay le nitsanga tery bypass nampalahelo ohatrohatr'ireny zany mbola tsy teny mihitsika hoe le fiara ny diso fa le mpamily foana nametraka azy teo de tompona andraikitra foana zany amin'izay zavatra zay ka amiko zany mpamily aloha voalohany indrindra na ny tenako ty mpamily fiara tsotra ary de tokony hitandriny eny amin'ny lalana fa tsy sanatria hoe mitondra fiara zao ny anaran'ny fiarako de ampiseho amin'ny manodidina hoe za isaorako manokana reo mpanao azakazaka ino izy teo mpanao korsa fiara eny Rivomamo efa ela ny tena izy io tokony eny ny fanaovana azy de eny anao mampiseho tsara izy amin'ny voalohany de mahazo kopy nge rehefa eny eny zany tokony mampiseho an'le mamafy be anao fa tsy eny amin'ny lalana vezivezy eny tao ohatra zay koa ny moto eny ny fampiseho azy fa tsy hoe mahazo androto feno arivo de tena betsaka ohatra zay zany tiako tenenina zany rehetrarehetra zany de miodina de aiza eo amin'le mpitondra na le mpamily foana na le mpitondra moto foana reo foana zany tokony manana ny safidy goavana indrindra ary ao anatin'izay maranako an'izay de ny hoe
mpamily ray rehefa mily dia tokony ho tsapany hoe tompona andraikitra ako amin'ny fiara tompona andraikitra amin'ny olona zay hoentiko na ny tena koa range olombelona ihany koa zay mitondra dia tompona andraikitra amin'ny entana zay hoentiko rehefa tsampany mpamily zay zavatra zay dia hitandrina tsara izy tsy hanaonao foana eny amin'ny lalana eny ary ho fantany tsara hoe iza tsisy tompona andraikitra tsy ilana hatrany tompona andraikitra fa izy tenany izay mamily no tokony ho tompona andraikitra amin'izay vetivety fotsiny ary zay mahatonga an'le hoe rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana ahafatesan'olona dia tonga dia ny mpamily ihany na diso na tsy diso aloha dia ny mpamily no tompona andraikitra voalohany dia midy violon mandra-pahatonga an'izay fanadiadiana samihafa sy anina eo zay fotsiny fanamarina tiako natao ka zay le izy lalàna mihitsy ny ela izy ary tokony eo ma tsy le tady vahaolana amin'izay tsika tokony ho amafisina faran'izay mafy sy faran'izay enjana indrindra ireo mpitondra moto ihany koa zany ao anatiny tsy fantatra aloha zany ny tena lalàna amin'ny fiandren'ny moto tsy haiko firsesesiny sisa ireny fa tokony isy tsy mpifezana mafy dia mafy ho an'ny mpamily rehetra raha tena hitady vahaolana tsy haiko moa zany hoe retirena amin'ny permis na tsy fantatro zany rehefa misy tena hoe fahadosoana fa ny tena olana ane ho an'ny mpamily tsy hoe sanatria manifika andraikitra be any amin'ny mpamily satria ain'olona le resantsika dia tsy maintsy miresaka mafy an'izay tsika miala eto izy androany mety nanao lozam-pifamoivoizana tamina fiara anankiray dia lasa izy nge mahita asa indray izy dia mifindratsy indray dia lasa izy mifindratsy indray ary mitombona mihitsy raha mety hoe avy nafaty olona izy tany amin'ny toerakafa anankiray dia afaka izy afaka 3 taona 4 taona 5 taona dia ino indray dia ianao indray nikopakopahany hoe fiaranao sady simba zay le hoe zay tsisy atao rehetrarehetra dia hoe ndana maka permis dia zay koa le izy dia any zany za mahita hoe ny any amin'ny teo koa lefa manao ny anjarany asany manao ny asany tsara hoe mampiofana sy ny sisa fa nampiofana ohatra n'inona koa range le mpamily manahirana olo-dehibe indraindray mety azo meloka mihitsy ary dia izy dia efa tapaka mety efa tsy miditra fa juste tena araka le tena ndo aka permis fotsiny dia zay misy ary mety tsy nandalo akory ny sasany ary zay no itenenako ny hafa rehetrarehetra ho an'azy dia tena zay mihitsy ny anako tena tsy maintsy mandalo na rahako tsara mihitsy ny atota nanao dia examen fa tsy tiako zany le zay le etika zany toko manana etika amin'ny mpamily zay moa averimberiko foana amin'ireo mpamily ireo mba matahotra rangah na mba menatra indraindray fa tena manahirana le izy fa miala tsiny aminareo mpamily fa tena miteny mafimafy kelany satria aina le resantsika eto ary ny matimatesana moa dia resaka aina foana dia anisan'ny tena zava-dehibe eto ambony tanga mba ny eny dia zay tsy maintsy nyresantsika azy misy fampatsiahivana ve ataonareo na fifanana manokana ho an'le mpamily privé aloha zany dia manao foana izahay ary mampatsiahy foana ary izahay misy zay eny amin'ny public ihany koa dia misy zay izay isorana ny eo anivon'ny ATT miaraka amin'ny GPM mampiofana azy ireo ary tokony mbola ho atao sy amafisina tsy le mamily any eny tsy hainy zay foana ny averiko tsy mamily ny tsy hain'ireo fa resaka comportement le fitondran-tena eny amin'ny lalana zay no mila an'le hoe fampatsahivana azy ireo satria azo adino osy izy le namana-ponao gazety ray zay hoe ina ary ny tena mafy be any sain'ireo mpamily ireo ka izy ary adiny 12 izy tsisy miresaka fa etsy foana koana tsy nysainy miketriketrika ave dia zay le izy dikan'izay zany mila fampatsahivana foana le fampiofanana zany ho an'izy ireo tsika aloha hatreto akoatra ny fampiofanana vita ny fampiofanana dia ny fanasaziny ireo zavatra roro ihany aloha ny hitako hoe anisan'ny hitondra vahaolana ho an'izao zavatra iainantsika izao ianao tenoteny hoe tokony mahafantatra lalana le mpamily matetika mantsy indrindra ny tato ato zao resahana betsaka le mpamily fiara mitondra mpanao voyage d'étude dia tratra foana mety ao anatin'izay ve reny zao hoe tsy mahalala ny lalana akory na zavatra roa no amakiko andreny misy aloha le tsy mahafantatra n'le lalana dia tokony mandeha atoandro nefa misy aratoandro aramovo dia miaraka amina fiara hafa zany mba miaraka amin'ireny taxi brosy reny na mba miaraka tsy maminy manetry teny fa indraindray izy reny zay aloha raha ny zavatra voalohany zany dia tsy fahaizana lalana raha izay faharoa mbola veriko ihany le resaka comportement jereo tsara fa rehefa misy voyage d'étude ka somary tanoranora ao anatiny ao mba adinio zay teniko zay rehefa tanora ho any ao anatiny ao le mpandeha io le mpandeha dia tsy tadidio fa misy antony ao na samy tanora dia mirevirevy na samy tanora dia te ampiseho amin'le tanora hoe za fa avory
comportement zany fitondratena zay ny tena anisan'ny olana le tsy fahaizana lalana na fahafantarako azy mety eo ihany fa resaka comportement mihitsy hoe te ampiseho hoe za mahay na de taxibera ny asako za mahay national ka nefa tsy mora le manao national tsy mora io miady amin'ny environnement ianao ny lalana raha mandeha ala moa de ny torimaso zany adivanao avokoa de tsy mora le izy de tsy vitany hoe spécial de izy efa mpamily eto mpanao jaune suburbain izy fa tokony mailo tsika mpanao spécial ao anatin'ireny farafaratsiny manaraka karavanina na national reo national reo fa mahay reo matoa misy ny loza ho an'ny national de zavatra averiko any le comportement le fandraisana comportement teo na resaka torimaso fa iny ve tsy efa hoe mpamily anankiroa no miaraka na mpamily roa ary mpamily roa io ma tsy misy kilométrage hoe sokatra am'izao de tokony ho mpamily roa fa io ny fomba fitentsika malagasy hoe ny alina tsy mba namany zay mba ny amaliko azy nefa betsaka ny zotra mandeha amin'ny alina betsaka mizotra mandeha zay ny elana an'le karavanina rehefa miaraka maromaro izy de rehefa miaraka maromaro eny reo ohatry miaina mahafinaritra ohatry hoe mandeha alohany ray de ato aorianany ray de lasa ndray reo de mba ohatry hoe mifampiresaka zany nefa tsy mifampiteny fa le fiara no mifampiresaka de mba afaka kokoa zany ny sainao am'izay fotoana zay mba reson indray le roapolo isanjato ny roapolo isanjato de indray le resaka ataontsika hoe resaka lalana resaka lalana ny zavatra mety mitombona amin'ny lalana de tsotra fotsiny hoe lalana tsara be izy mandeha de misy lavaka tampoka de zany ohatra miteradosa zay ngamba fa ny lalany ratsy tsy amiko tsy de misy loza loatra raha hoe tena ratsy be lalana satria tonga de mahafantatra hoe andeha moramora ratsy hoe lavaka tampoka zay le ilanan'le mpamily efa mahay an'le lalana hoe misy lavaka atsy misy an'izao atsy de ny eo amin'ny resaka hoe fiolanana ihany koa mahafantatra hoe ty fiolanan'ity zao degré ty de tokony serré à droite tsara zany miena ny allure ty fidinany ty zao ty fa ndrainany tsy mahafantatra lalana mety efa ampovoano izy voafantany mbola misy any le fidinana ohatran'izay zay le resaka lalana ny any amin'ny resaka panina teknika kosa indray io ny resaka pièce eto amintsika mbola somary manahirakirana any resaka tsy fantatra hoe ohatrohatrany ahoana fa misy any hoe plaquette vao vidinao eto makana dego tonga de miala ho azy misy tonga de mibofaka be ohatran'izany ohatrohatr'izay le zany any amin'ny resaka ara teknika amin'ny fiara possible mety efa misy olana ao am'lohany kanefa raha misy olana ao amin'ny fiara tokony fantatra mpamily foana raha vao panina teknika zany mety hoe sombony kely zany hoe panina teknika ty tamin'ny andro taloha nisy an'izany hoe potsaka frein fa Mercedes tsy misy an'izany tsy mitombona zany amin'ny Mercedes tsy mitombona mihitsy zany Mercedes Sprinter ny resaka tsy mitombona zany fa misy antony ao matoa potsaka frein fa Mercedes tompoko tsy mipotsaka frein zany ny ary mikasika an'le hoe assurance indray na le fiatohana le fitaterana mihitsy amin'ny ankapobeny iny ve mba voara-maso ihany ao anatin'le am'le tontolon'ny fitaterana mihitsy amin'ny ankapobeny satria ohatrany hoe fomba fatao fotsiny ohatra le assurance sasany aza mety tsy manana akory ny assurance aloha anatin'ny lalana tsy maintsy atao tsy maintsy manana an'izay fiara hatreto zay le dikan'le contrôle au départ zay ataonay tsy maintsy ara-dalàna ny assurance ny fiara io zay vao avy mandeha mitondra ny mpandeha miala mitopy antsonana iny loha tsy azo idovirana fa le izy assurance ho an'ny fiara fa tsy ho an'le mpandeha ka arakaraky ny contrat arakaraky ny ataon'le tompona fiara any amin'ny assurance indray ngamba tsy de idirako loatra hoe ohatrany ahoana ny tokony atao fa ny zavatra azo antoka fotsiny aloha de ny fiara zay miala mitopy antsonana de tsy maintsy manana assurance mazava tsara tsy azo idovirana izay ohatran'ny hoe misy carte grise ny fiara misy permis manana licence ny fiara zay vao afaka miala mitopy antsonana zay vao metsika an'le antsona hoe quitus de ara-dalàna tsara izy tsy mbola nisy kosa aloha hoe fiara o ny national na régional miala mitopy antsonana amin'ny anaka hoe nisy lozany trangaka hoe tsy assurance ane le automobile na tsy vita visite ane le fiara tsy andalo visite de tsy mbola nitombona ary tsy tombona mihitsy satria le entité anaky telo zay miasa mitopy antsonana samy manara-maso ny anivon'ny ATT ary zay no isorako andro zareo am'izao fotoana zao satria zay efa niteny foana taloha hoe fidinana ifotony amin'ny asa pitaterana tsy mitovy amin'ny asa rehetrarehetra hafa
fa ny asa-pitaterana mila midina ifotony mihitsy ianao de mahita tsara n'le zavatra mitranga fa tsy vita tena hoe ilaina ny ambony latabatra fa vita ny ambony latabatra de midina sur terrain de zay nisy orako ny atete manokana tato ato tao anatin'ny taona vitsikely zay tena midina ifotony miaraka aminay eo de mahita n'le zava misy marina am'le asa-pitaterana de manena ihany kokoa am'le resaka loza zany zay zavatra zay ivelany atsika am'izay le hoe efa natsidika teo ihany fa tiako tsindrina mafy hoe inona zany ny vahaolany am'ty loza mpifamoivozana ity mba farafaratsy mampiena azy ny lozam-pifamoivozana aloha ny hoe foana sarotra be zany satria maneran-tany votatsika zao le tany Inde voateo na palahelo a sarotra be ny avion ara zay eritreretiny hoe tokony 0 accident misy fa bon tsy hidirantsika lala zay fa le hoe ahoana ny ampiena azy de tena miena mba hoe amin'ny zavatra hoe tsy fidiny zay mba hoe zavatra hoe mba loza zany hoe tena tsy fidiny zany fa tsy hoe zavatra bête na zavatra vokatry ny adalàna de le mpamily nresantsika teo mivaly polisanjato de mpamily dikan'izay ny fampiofanana de ny any amin'ny resaka fitsipika le lalàna zany tena tokony atao mafy de mafy ampiarina sazina angambany zay raha mahalaza azy koa hoe tena fanasazina faran'zay fomba fitena azy faran'zay zokony hoandreo tsy mipamily any fa rehefa mpampiasa lalana rehetrarehetra de tokony mitovy daholo ampiarina an'izay fitsipika izay sy le fampiofanana izay de ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny resaka lalana moa sy ny resaka fiara iny ngambany tokony hoe misy any ny atao hoe rehefa tonga ny fotoana ny ficontrôlena andeha iny moa kojakoja-piarakodia miditra eto Madagasikara ireny efa zavatra ngeza be moa zany zavatra zany mba hojerena ny tena norme afahantsika mampiasa azy eto ny resaka lalana moa efa io ny lalana misy eto amintsika de ampiasaina arak'izay tokony ho izy fa na izany naty zany ary ny resaka lalana ny tokony hoe vao misy zavatra kely mitranga de le entretien zany tonga de efa mboarina am'raha satria hitako mpampiasa lalana zany androany ianao mahita kely tokony hoe ray borety ohatra de matototra anao very anao fa ka ray volana efa 3 mètres cube zay vao matototra an'le izy de ohatran'izay zavatra mbola kely zany ny amin'ny lalana zany zay mihitsy ny tena tokony ho izy hoe kely de efa amboarina de am'izay tsy ngeza be le izy de le entretien tsy tena technicien ny tena fa mba le mpampiasa lalana fotsiny de mahafantatra hoe le entretien le lalana amin'ny sisy ny lalany rano satria ny manimba ny lalana ny zavatra telo any fahalalako fa za tsy de tsy manapaizana momba an'izany fa fahalalako fotsiny hoe eo ny rano de ny masoandro de ny fandianana azy masoandro moa tsy azontsika sakanana ny fandianana tsy maintsy andianana fa ny azontsika atao zany de ny rano satria zadimy fa ze misy andianany rano rehetrarehetra ny lalana saika simba foana le zavatra hita maso resaka dikan'izay lalan'iny rano io zany tokony omena lalana izy andiana de rehefa menao lalana tsy maka amin'ny arabe de mba de dikan'izay le entretien amin'ny sisiny zany tokony mazava tsara zay le resaka lalana de le resaka izy teo le resaka kojakoja-piarakodia de eo ihany koa le resaka fampiofanana ho an'ny mpamily iny tsy tokony ajany iny fa tokony izy foana mandritra ny taona fa zay koa matetika mananatsika hoe rehefa fetina rehefa misy zavatra fa amin'ny fotoana rehetra de tokony io nisy n'le fampiofanana za aloha mahita hoe ny atete fa manao ezaka ihany ny ohatr'izany zao de reto mpitondra moto reto efa tokony isy fepetra raisina manokana mihitsy satria na ny fampiasana an'le lalana raha lasa efa tokony misy lalana natokana ho an'ny moto zany le foto-dravitra sasany sisa fa tena manahirana raha neto andrenivohitra fotsiny zana fijerinao azy ny indraindray mantsy zao moa fa mba miravina vakely ndray ohatra hoe mifampifahavalo ny fiara sy ny mpampiasa moto sy ny mpamily fiara de lasa mifampiantsy eny an-dalana eny tsy zay le izy fa mila mifandefitra aloha raha zay fa roa ny fiara aloha tsy hitovy amin'ny moto mihitsy hoe afaka mandeha mitsiritrika eny amin'ny rehetrarehetra eny satria maika ihany koa izy tsy de any loatra indray ny anahako fa le hoe tokony fanaja zany fanajana na ny fiara zaho zao rehefa mahita moto hitako hoe tokony andeha izy de meko lalana izy za tsy mpitondra moto mihitsy fa meko lalana izy de aloha izy andeha any fa na izany na tsy zany raha tsy tokony hisetrasitra koa le mpitondra moto satria arakaraky ny amezanao lalana azy voma izy mandeha mafy fa tokony mba fanaja zany eny am'le lalana mbola io aloha ny zava-misy eto amintsika de io aloha ny ampiasaitsika raha amin'ny tanàn-dehibe indray no resahana
de raha iza manokana zany fa mety hoe mbola long terme be zany sady manonofy a hoe tsy maintsy mampiasa ny hauteur tsika amilala satria mafantarana aloha fa tsy possible ntsony raha io zavatra iainantsika io dikan'izay a ny souterrain zany no lalaovina sy ny hauteur ny hauteur nefa ohatra ny sarotratra amreto trano be atsika eto reto a dikan'izay tokony souterrain zany tokony mba efa vinavinainy ny mpanao an'ity plan d'urbanisme na ny fanjakana n ohatroatra zany hoe ahoana fa zavatra possible ne ahoana ary possible any firenena tsy possible eto e dikan'izay ny ananatsika betsaka zany zao akoatran'ny hauteur de ny souterrain ananatsika be deabe de io zany tokony ahoana ny ahafahana mitrandraka an'izy io a mba ahafahana mametraka zavatra lalana any tsika gasy ary mana hoe lalana ambaniny tany fa tsika mana tsy mety ho vitatsika mihitsy lalana ambaniny tany io tsika miresaka an'izany foana fa raha iza zany de mahatsapa mihitsy hoe efa tsy possible intsony ny fantarana reto an-tanà fa souterrain ny tokony ho lalaovina de ahoana ny jerena famatsim-bola na tsy fantatro na inona na manao effort na tsy fantatro hoe zay zavatra azo atao momba an'izay fa zay ny sisany azy zao ny solution ako midina ambany a de any misy ny métro na misy ny zavatra zay tokony hivezivezena na isy moto ihany koa raha maninona moa de milamina tsara le izy de ny ety ambony mba efa mba vitsivitsy isany mandeha ety ambony fa hitako sahirantsika afaka 10 taona aloha tena sahirana zao tena efa moto efa mifanisa amin'ny fiara mihoatra azy ia resaka kapobe mihitsy fa tsy hijanona eo amin'ny maki ihany sika hoe mbola somary lohalohan-daharana le resaka kolikoly amin'ny resaka fitaterana ahoana ny fomba fijerinao satria mety hoe zay ihany koa neny mahatonga ndraindray le lozam-pifamoivoizany reny resaka kolikoly tsy vita ny visite sy ny sisa satria manao kolikoly tsy jerena akory le fiara fa aloha ny vola de atao fotsiny ny amarinina hoe vita visite sy ny sisa sy ny sisa zay le teneniko tena amboana na ny mpamily a na ao anay mpitantana de zay ny zavatra tokony ananatsika ohatrany ny asa fanaovan-gazety tokony manana etika satria samy lalao mialatsiny am'ty fiteny samy lalao ain'olona dikan'izay a tokony manana etika zany satria mety araka ny tena teo mety hitera-doza le izy de ho anay mpitantana zany zao amina tompo-antsonana privé dia tsy maintsy mandalo visite teknika mihitsy ny fiara ary alohan'ny fiangana raha de mbola misy zay a contrôle izay mba tsy tenenako hoe alohan'ny tena ampiasana ny fiara io de misy atanatohatra ataoko hoe farany kely eo amin'ny roa na telo eo ny contrôle an'izy io akoatran'le ataony visite technique zay vao afaka mandray ny fiantsonana indray dikan'izay zany a raha ho anay aloha tena sahako miteny zalo amin'ny mampitantanako amin'ny garotera privé a tsy mbola nanome sahako mireharehan'zany na 1 franc ary na izahay eo amin'ny tompy misy anay raha tsy mbola nanome samy rehareha am'zany izay ary raha nisy ny teny nomena de afaka miteny fa tsy mbola nanao an'izany izahay na 1 franc raha fa rehefa ara-dalàna ny taratasy a tsy hitako ny olana am'ireo mpitandro filaminana e tsisy kolikoly zany rehefa ara-dalàna tsara ny fiaranao ara-dalàna tsara ny momba ny fiaranao io fa ndraindray koa tsika mety mpamily sasany mety efa fahazarana le izy atreto zany raha iza manokana no antanina momba an'izay amin'ny mampitantana tompo-antsonana garotera privé ana tsy mitombona aminay mihitsy ny resaka hoe kolikoly zany amina resaka tota-taratasy na resaka fiara satria le izy anie tsotra be raha ohatra araka anao kototoy izahay zay nefa manao investissement ao anatin'le izy eo ny investissement nge tsy hoe kely na 1 franc na ohatra zany ka raha ohatra ve ny investissement anao ataonao kototoa de raha misy loza mitranga de enao ihany voan'le izy de tsy mitombona mihitsy zany am'zany raha hoe misy raha tena misy raha tena investisseur marina le olona de tsy mitombona mihitsy zany ao investissement anao de ataonao amina kolikoly nefa miantra le investissement anao investissement à risque 100% mandeha any amin'ny lalana fa tsy hoe mijanona atao amin'ny toerana anankiray de tsy azo anaovana kototo mihitsy zany hoe mba isina mba nitanjo zany hoe andeha fotsiny tsy possible de lalana tsy akaiky fa lalana ataoko hoe plus de 200 km mahery aller retour zany hoe 6 heures hatramina 12 heures misy ara hoandeha gao zao hatrany amin'ny 30 heures de route dikan'izay tsy mitombona mihitsy zany ho anampitantana garotera privé maheno resaka ao de ohatra hoe na tsika mpijery na tsika mpiainany kotoriny hoe velom-boly hoe ay eto amintsika misy efa ataoko hoe manara-penitra tahaka an'izay manahoana ny tanjona manaraka manahoana ny toerantsika zany raha ndeha mba manakaikikaiky ny any ivelany ve zany sa hoe ahoana
azo lazaina hoe mbola sarotra aloha raha manakaiky ny any ivelany sarotra satria ny tena mba mpivezivezy any any fa sarotra fa mba ataontsika hoe manaraka kely raha ty Afrika aloha tsika zany dia efa mba hita hoe mba mitaritarika kely amin'ireo ny asa pitaterana tao anatin'ny ataoko hoe 12 taona teo eo zay a dia nisy fivoarana be ny asa pitaterana an-tanety a teto Madagasikara dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ny tena tombony lehibe eo ny fampiasana an'ireo fiara tsika tsina tsy afaka ampiasa misy ihany ny fiara vaovao ampiasainay fa le rentabilité sarotsarotra fa kosa any amin'le resaka hoe fanaraha-maso any amin'le resaka hoe fanatsarana an'le kalitao ary indrindra ny tena hoe fa mety lasa lavitra tsy dia miresaka digitalisation zay zany zay kosa anisan'ny tena tombony lehibe ho an'ny carotera privé même na dia ny carotera makiara efa digitalisé ny enregistrement ny rehetrarehetra tout ce qui est zavatra ampiasainao zany zao a efa numérisé daholo zany hoe zay ny anisan'ny hoe fandrosoana lehibe anisany eo ny fampiasana GPS ihany koa ho anay aty amin'ny carotera privé a fampiasana GPS ho an'ny fiara ary ny GPS io tsy hoe GPS fotsiny dia mandeha an'le fiara fa misy information en temps réel rehefa misy mouvement ataon'le fiara na mijanona izy même na manao carburant ary dia fantatra hoe zao ny carburant narotsany tao le mpamily io zany ohatr'izay ihany koa raha ohatra ka hoe mijanona manao pause izy 15 minutes dia efa mahazo notification zay aty amin'ny téléphone hoe mijanona 15 minutes amin'ny fiara salam'izao nanao sortie de zone ohatra na mivoaka any amin'ny lalana tsy tokony ho izy dia efa mahazo information zay hoe lasa riananina zany rehetrarehetra zany en temps réel fa tsy hoe mbola hoforonana zay anisan'ny fandrosoana lehibe nentin'ny asa pitaterana teto Madagasikara akoatran'izay moa kalitaon'ny fiara iny mbola sarotra ho antsika miezaka satria tsika raha resaka fiara fotsiny ohatra hanafatra fiara vaovao tsika mbola sarotra zany ny amortissement zany par rapport amin'ny sarandalana eto amintsika mbola sarotra zany fa tsy maintsy miaina amin'ireo ataontsika hoe fiara bonne occasion tsika dia mba amboaritsika eto dia atsaraitsika dia zay aloha ny iainantsika ozy izy le tompona andraikinahika zay hoe adapté amin'le lalana tsara eto amintsika satria tsika zao raha nafatra ohatrany hoe phase 6 ohatra na phase 5 na amin'ny aspénitaire misy zao ny any fa manahirana be ny resaka carburant euro 3 ny ampiasaintsika hoe euro 4 ny fiara iny dia sarotra le izy dikan'izay a efa tena misy ezaka ary zay o a mbola averiko foana ihany tsy haiko fa nefa azany tena misaotra ny anivon'ny ATT zay tena midina ifotony sy ministère ny transport midina ifotony mijery marina n'le zava-misy dia mamboatra karazana ohatrany hoe fitsipifehezana mifanaraka amin'iny zavatra iny hoe zao marina le tena misy any akanja moa le fitenina azy dia ohatrohatran'izay zany le zavatra iainantsika eto fa za mino fa ho avy ny fotoana mety mbola afaka mandroso tsaratsara koa tsika ina moa fandrosoana mety ho tsaratsara koa zay le tenaiko anazy hoe rehefa mba ao tsara ny fiainana eto Madagasikara mba mety fiara vaovao mba miroso makanimakany ahoana moa tsy ho tonga amin'izany hoe fiara elektrika tsy maintsy ho tonga amin'izany na ho elanao aingana dia tsy maintsy mety tsara ny kalitao zany amin'izay resaka fiara izay mino aho fa efa ilamina tsy ho ela koa ny lalana dia mandroso zany mino aho fa mbola raha Madagasikara zany asa pitaterana mbola mahavelim-bolo tsara mihitsy ny ahafahany mandroso raha mihoatra amin'ny secteur hafa zany mbola mahavelim-bolo satria miara misala daholo ny rehetrarehetra hiaraka ampandroso an'le izy mety tsy fantatry ny rehetra nefa ireo président coopérative ireo mpiatsihatra amin'ny asa pitaterana ka mivory foana izahay zany dia ataoko hoe isaka talata dia tsy maintsy mivory mandinika ahoana indray ny ampandrosoana dia mijery dia manova dia manamboatra ohatrohatra zay foana zany le izy dikan'izay rehefa misy fivoriana zay makany amin'ny fandrosoana fa rehefa tsy eno eno izy dia mety zay hoe mety hoe miembotra angambany fa io nge na mandroso ary na dia kely fotsiny ary dia efa tsara hoe fa mba nahita na vita dingana dia efa tsara ty angambany ty fantaniko ty mety hoe amma mpandrarahanao na mpitakana koa fa ty amin'ny tsy miankina hoe ahoana teny enanareo an'le fimovana vidiny solika io indraindray miakatra indraindray midina nefa indraindray rehefa miakatra zany izy dia hoe ampiakarina sarandalana rehefa midina izy tsisy namboarana sarandalana ahoana ny iainana an'izay ny resaka sarandalana iny le teneniko teo hoe tsy maintsy raisan'ny vondrony ny asa pitaterana zay mitsy angamba ny lasako azy mba tsy ndraiky coopérative vondrona asa pitaterana mandinika an'izy fa ny ara-teknika fotsiny no resako kely hoe mateknisianina sy hoe mampandrarahana ny resako an'ity le zany tsotra fotsiny ohatrany hoe ho anay zao fa misy ny ohatran'ireny amin'ny aérien reny hoe rehefa haute saison dia zao ny sarandalana rehefa basse saison dia zao ny sarandalana manina izy reny afaka manao an'izany manina ny terrestre ny tsy afaka manao fa afaka manao izy amin'izao zay isaorana ny teo anivon'ny ministère ny transport na
raha izany ary izy de sy fourchette izy io zao izy ny basse saison de ty haute saison de tsy afaka nioatra ny mihitsy zany ka na hiakatra hidiny oatra zany le viditsolika de fa eo ihany ato ambany ato izy niraisina de miakatra eo amin'ny zany hoe tombony eo am'le izy ihany zany tsy voatery tsy maintsy isy hoe fiovana be fa manaraka an'le fourchette iny fotsiny dikan'izay mbola azo iainana tsara le sehampiariana fitaterana le hoe azo iainana io mantsy sarotra be zay fa hoe efa asa efa fanao de misy miteny ray hoe ka le izy monopoliser nareo na hoe ka nareo mahita maminy eo de tsy zay fa zay raha mampirisika mihitsy hoe midira te manaova de mahita tsara ary tsy vitsy ny olona efa nanantona ny tena na anao na hita 5 volana imbolana de tsy maintsy namidy le fiara satria tsy tafavoaka le asa efa fanao any mahatonga anay mbola ao anatiny eo sady misy asa hafa fanampiny mba ataony tena de mifamenimeny eo de efa tonga fotoana mampandeha azy de mba mety io any izy fa raha hoe tena asa pitaterana afaka manandrana zay tena misy an'izany any eo mahazo vola be any amin'ny tsy haiko any izy de manana sprinter zao malaza de vidy sprinter na crafter de mahita olana am'izay rehefa aveo de manantona ny tena hoe tena misy olana zay de ampina moa izy hoe zao ny tokony hitondranao azy ty zao any amin'ny resaka mpamily resaka entretien ohatrohatran'izay inona raha resaka olana kely resaka inona ny tena hoe olana zany am'le sehatry ny fitaterany ty eto amintsika inona le tena olana ny tena olana mazava ho azy ny zavatra iainantsika am'izao fotoana zao aloha efa era malala hoe io ny lalana zay iainantsika io raha ohatra hoe ny consommable sy ny prématuré les pièces zay iainantsika am'izao fotoana izao na ao anatin'izay ihany koa ny resaka mbola tsy fahafahantsika ao zay teneniko zay hoe mividy fiara tena vaovao ahafahantsika mampiasa eo am'le asa pitaterana vokatry le hoe ahoana ny amortissement n'iny fiara iny satria aza tiany fa fiara vaovao ray ngeky any amin'ny 300 millions d'ariary minimum tonga eto Madagasikara de raha 20 000 ny frais makao atsira be de rovina no miverina hoe esoriny carburant de firy taona iny miverina 300 millions d'ariary olana goavana anararoatra kely anao ako Andriamato Fidirana Efson mahitanao ihany manome hevitra indraindray mikasika ny raha-pirenena raharoatra kely ianao hoe ahoana mba fahitanao satria tsika niresaka teo hoe miainga ihany koa tsika te mbola misy olana eto amin'ny firenena ahoana mba fahitanao ny raha-pirenena amin'izao fotoana zao io amin'ny mampandrara voalohany aloha sarosarotra moa zay fanontanianao zay satria fa miresaka an'izay de tonga de tsy maintsy manatsiaka kely resaka atao hoe tsy politika moa zany fa resaka any mba niresako azy ngamba de matechnicien nazy hoe maolo-tsotra zay indrindra citoyen engagé ozy izy le namako anankiray zay mba iresako kely dika zay tsy hoe manana freana politika na ary fa mba fijeriko azy fotsiny ny zavatra tokony raha am'izao iainantsika zao aloha de ny zavatra tokony iaina aloha de ny fampiresahana am'ireo mpanao politika zany na ny mpitondra na ny ataontsika mpanohatra nina mba tokony mba misy fampiresahana ihany mba mijery ny tombontsoa iombonana hoe efa jery hoe le tsika malagasy de mba mijery hoe inona ny ahafahantsika mandroso araka ny hitako hoe filoham-pirenena manana vina ihany am'le hoe mandroso zay zava-dehibe zay fa tokony misy fampiresahana zany misy ino moa filazan'izany tokony tsatra kely olo ambo koa na ny aty amin'ny côté ilany na côté ilany tokony hoe ndao samy hijery an'le vahoaka fa jery hoe le vahoaka samy hijery an'le malagasy fahita hoe sahirana am'izao fotoana izao satria mahatonga an'ireny ohatrany hoe misakatsakandalana ety sy roa reny rehefa mody moanao amin'ny alina de mahita an'ireny torabatsy ny reny de hita hoe sahirana le vahoaka de tokony misy fampiresahana raha izay entran'izao satria politika ihany mahavany olana io de ao anatin'izay ny fijerena ny fifandraisana amin'ny any ivelany tiana namba tena tiako resahana mihitsy ny hoe géopolitika hoe indraindray tsika tsy afaka miolon'olona rery satria ianao raha manana zavatra anankiray ka ho tazominao anao fotsiny iny na de diamant arena be ara de tsisy valeur jerin'olona fotsiny hoe valeureux le izy fa rehefa avadika ao iny de zay vao mivadika valeur ajoutée ho anao fa raha tazominao fotsiny de tsisy tombontsoa anao mihitsy iny akoatrany hoe fijerin'ny olona fotsiny de izy de manana de zay ve ny tena ilay izy manana diamant izy misy diamant ny vatany nefany zany any ary tsy voalohany écolage jirama ho tapaka ny sakafo tsy mandeha am'izay tokony ho izy ohatranga manitondrako azy raha hoe hoariko ama olombelona zany le eto amin'ny firenena dikan'izay raha manana diamant zany de ahoana ena madiako ny no vory
de rehefa vadiko volany aminjeko an'le zanako sy le zavatra iainako ato raha izay faharoa tokony fatarina ihany koa izy le tokony ara-asa antsika zay le géopolitique tokoresana olo-tsotra ny resaka an'tyo tsy mpanao politika fa hoe raha iresaka tsika ohatra ny resaka ny États-Unis fotsiny ohatra États-Unis zao malaza resaka énergie resaka sécurité ohatra sécurité intérieure na extérieure tsy fantatro eritretra fotsiny anaty ohatra miara-miasa amin'ny États-Unis ohatra resaka énergie resaka renakibon-tany sy ny sisa ohatra ihany koa eo ihany koa Chine ohatra resaka teknôlôjia essence sy ny ohatrohatra zany commerce zay raha malala tokony raha-miasa samino fa misy an'izany lohany fa mety zava fotsy mba mandrevirevy na efa misy mihitsy ary zany fa tokony atevenina mafisina zany eo ihany koa Inde zany amin'ny resaka fahasalamana sy ny resaka famokarana ilaina ihany koa tena mifanerasera be amin'ny zareo reo de manarak'izay Israël amin'ny resaka famokarana tena mafy be de tokony hojerena akaiky sady publiquement parlant koa zany tsika tsy tokony hiala amin'ny Israël satria firenena vohitr'Andriamanitra na isiteny ara hoe zao anoatra an'izany teniko zany tsy azo etovirana zany fa firenena vohitr'Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe zay manisy soa any Israël de asiako soa zay manisy soa ny taranaka izy mantsy any Abraham de reo zany dikan'izay fiarah-miasa gagnon fa tsy hoe ery zareo no ohatrohatrazay Israël de ao anatin'izay ihany koa reto firenena ino ty izy teo ty amin'ny ranomasimbe indiana ireto Afrique australe reo zany tokony foazina tena hoe ahoana zany zay rehetrarehetra zay nefany de resaka famokarana sy resaka ina filazanyity resaka renakibony tany zay ihany zavatra anatsika de ny andranomasina reo zavatra telo reo de ahoana zany ny afahanao fa zany nefa tsy maintsy zay foana le fampiresahany hoe tokony mba misy étude environnementale de fampiresahana amin'ny iny fotony de io nge rehefa le malagasy ane mora resy lahatra rehefa tena mazava amin'ny tsara le izy fa tsisy zavotsy amiko aloha zany ny ankizinona aloha zao maiky raha izany ray mpianakaviana de noana ny zanako tsy misakafo zany tsy mianatra ny zanako zay aloha zao mamaiky anaka noho izany na misy arena navelany dadabe arao ka ny tena dadabe tsy azo amidy amidy koa any io rehefa aminjeko an'le zanako aloha zay mahavonjy an'le zanako ka niadevitra eto amintsika mantsy le hoe tena amonjena an'le zaza tokoa ve le tombontsi ho azo am'le izy zay aloha tsy haiko fa amiko zany de zay fotsiny hoe jereo reo firenena zay tsy ambotra atsika tsy anambaka atsika fa mba any am'le tokony hoe gagnant zany ange win-win mialatsiny win-win zany 50-50 zany dikan'zany fa raha mbola misy hoe 45 tsy win-win zany tsy gagnant tsy azo tenena zany hoe gagnant zany fa rehefa 50-50 ataovy mazava tsara le izy de mino fa manana an'izany tsara ny fotoanam-panjakana de manana vina tsara izy mba tena hoe fitondrana mahitsy tsara ho an'izay hoe tonga any am'le vahoaka zay le hoe le zanaka zay le izy araka nyteneniko teo mba hoe tena mandeha aby tokony izy ary mino fa reo ny tsy za mino fa zay mpitondra ny fandimina teo tsy manana eritreritra an'izany mihitsy hoe tsy hanao soa malagasy tsy mino an'izany tsy mino an'izany hoe mitondra atsika io de hoe tsy eritreritra mihitsy hanao soa malagasy tsy mino na mpitondra zay mifandimiko teo de tsy hanao soa malagasy ny ao anatin'ny sainy ao izy rehefa mifaratapany fa io mihitsy matematisany fa le fomba fanatanterana azy mety angamba ataoko hoe angamba mety ho sarotra na manahirina mpiara-miasa sy ny sisa fa raha izany mpitondra fanjaka efa zay mifaratapiny amin'ny fiainana kinona tsony tadiavina dikan'izay le manasoan'le vahoaka zany sisa no atao fa le fomba fanatanterana azy makany mihitsy zay no mila teknisiana de zay koa no tiako amarana anazy hoe avondrona ireo manam-pahaizany misy mantsy miteny foana hoe tsy ilaina tena ilaina manam-pahaizana fa le manam-pahaizana koa anio tsy ohatrany miravoravo tanany io mbola veriko ihany le teniko teny aloha tany fampiresahana de mifandresen-dahatra tsy misy tsy vitan'ny teto ambonin'ny tany ny ady lehibe voalohany ny ady lehibe faharoa de teo ambony latabatra boribory foana nandamina anazy ary na io ady any Israël eo zao tsika amin'ny teny zao Iran sy Israël jare tsara fa tsy maintsy eo ambony latabatra io Ukraine sy Russie tsy maintsy eo ambony latabatra io tsy maintsy mefara io zany na oela na oaingana de zay foana le izy misy fandeferina tokony atao efa raha ohatra konga ianao ka mieritreritra mety ho vitako re tsy possible tena tsy possible fa tsy maintsy miaraka amin'ny rehetrarehetra de reo manam-pahaizana zany tokony avondrina araka ny fahaizany tsara rano ve zao ny olona eto amintsika eto nefa misy manam-pahaizana momba ny rano be deabe eto Madagasikara tsika ne reto Madagasikara manao forage mba tsy tinanako anao hoe raha eto amin'ity toerana misy atsika plateau ty manao forage tsika nge
mety 25 mètres mahazo rano madio be 25 mètres mety mahazotsika 10 mètres 15 mètres fa tsy de tena fa 25 mètres 72 mahazo tsika ary tsy lany lanina ny rano ao ambany eo tsy raha zany tokony olana mety tsy misy ny 95% raha very anaty ranomasina de iteny ventsika hoe tsy misy rano Madagasikara tsy possible tsy possible tsy mihinana zany resaka énergie tohatra anao azo atao be dehibe eto tamy malalaka be dehibe de mba miresadresaka anona fotsiny ohatrany hoe mba mandreventsika amin'ny rahalafa tsy manino taitaitra ny olona fa mba miresatsika ny tonga hoe mihitsiny fotoanantsika moa manapetra ihany dia mankasitraka be anao aloha nanaiky ny zarany zay resadresaka izay na tamin'ny sehatry ny fitaterana na io ny fahitanao ny raha-pirenena ihany koa nanaranantsika ny fandarana meko mihitra vitsy ianao ary raha mbola misy vetsivetsim-po amaranantsika ny fandarana ia tia-pamarano aloha dia misaotra anao namana napita anisan'ny tena za tena manome lanja lehibe ny resaka anao zany communication azokmezana serasera ny antony misy anina kely zay any hoe ny kadradraka ono raha misy fipoahana bomba atomika atao amin'izao tontolo zao dia anisy misubirany zany hoe tsy matiny kanefany journal anankiray dia mahafaty ny kadradraka zany hoe anisany matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany zany resaka serasera noho ny bomba atomika zay teneniko zay bon ka za eto dia mampirisika atsika ihany koa satria nresakitsika zavatra be dehibe to hoe olana sy ny anina anisany mitaiza koa ny ainao manjery sala amizao ary sorako anao be dehibe nampiantso mba napita vetsivetsy-po teto mety misy zavatra tsy mety misy diso kely mety isina dia miangava ny mpiaino sy ny mpijery hoe mba zay diso avela ho any fa zay mba tsara azo ndraisina dia ampiasaina